Afaka kosaindray seminaire nentina namariparitana ny sehatra ny arena kibon'ny tany sy ny fampandrosoana maharitra mahakasika izany sehatra izany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany marainy ny fampandrosoana ny sehatra ny arena kibon'ny tany sy ny fiara madinika no isan'ny nasongatina tao anatin'izy ity ampisin'izay seminaire izay raha teo ihany koa ny ampiroborobo ny tontolon'ny arena kibon'ny tany eto amintsika. Ny fandraisana anjaran'ny sehatry ny arena kibon'ny tany amin'ny fampandrosoana maharitra izay no lohatenin'ny seminaire nokarakarain'ny ministera ao anivon'ny fiadidianan'ny repoblika ny sahana ny arena stratégique sy ny mahasoivo japonais ny sahana ny arena kibon'ny tany Jogmec androany maraina teny amin'ny Carlton Nosy. Ny famaritana ireo filana eo amin'izany sehatra izany sy ny famaritana ireo arena misy eto Madagasikara no anisan'ny tanjona amin'ity seminaire ity. Mega dia entité japonaise izay manakambana société maromaro dia mijery momba ny arena kibon'ny tany eo zany na mine zany na pétrole. Izy ireo dia vonona foana no hiaraka amin'ny firenena rehetra ary zay zany ny hiraka ampanaovan'ny gouvernement japonais azy maneran-tany. Amin'izao fotoan'izao ny Jogmega dia manana toerana ivon-toerana anankiray atao ao Botswana izay toerana efa lehibe izy io izay mikarakara manome fanofanana ho an'ny firenena aty Afrika eo amin'ny lafin'ny fomba teknika fitandràna sy fitsirivana mitsirika ny arena kibon'ny tany. Ao anatin'io Jogmeg io amin'ny Botswana dia misy ny fianarana momba ny photo satellite interprétation zany ny télédétection sy ny karazany. Io zany afaka manampy tsara amin'ny fahafahana mametra sy mitarika ny mijery ny arena kibon'ny tany. Fa manoloana an'izany ihany koa dia nanamafy andriamatoa Ryuhei Oshuya mahasoivo japonais miasa somona eto Madagasikara fa ny mpizarana traikefa malagasy no ampisin'ity seminaire ity mba ahafahan'ny Madagasikara mampandroso izany sehatry ny arena kibon'ny tany izany. Tafiditra indrindra ao anatin'izany ny fomba fitantanana sy ny fomba fikirakirana ireo arena ireo. Raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Jogmec dia ny isy ny fampiofanana ireo teknisiana malagasy eo amin'izany sehatra izany ao Botswana. Fiaraha-miasa izay entina indrindra ampahafantarana ny fahaiza-manaon'ny japonais amin'ity sehatra ity. Fa raha ny nambaran'andriamatoa Joëly Valérien Lalarsaina misy eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika misahana ny arena stratégique dia mbola tselika hatreto ny ankamaroan'ny asa fitrandrana ny arena kibon'ny tany malagasy. Tokony efa miomana amin'ny fametrahana ny fitrandrana ara-indostria malagasy araka ny nambarany.